Sideu, 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 Sideu. Andevatua Rambian Sunyaku Sideli Thierry Sulbamoka Wafiti Tawandi Negati Kujama. Anao tongotra miara-mamindra isika, anao tanana miara-mandray isika, anao soroka miara-miladra, mba tena hasolo tena vahoaka malagasy ka tena misolombava vahoaka marina isika rehetra ato amin'ny firenena. Raha ny toerana nisy farany dia lehibe ny mpanohatra. Ambarako eto aho Androany fa tsy lehibe ny mpanohatra intsony ato amin'ny firenena. Tsy manamba sy za manomboka Androany amin'ity masinandro Androany ity mandritra ny fotoana izay maha filohany anteveram-pirenenan'ny tenako tsy ahita asika intsony nareo satria tsy lehibe mpanohatra intsony. Ka tsy ho depiteny tsy ho filohan'ny firaisan-kina ny tenako fa ho filohan'ny solombava-vahoaka rehetra ato ao anatin'ity anteveram-pirenena mbola azo rehetra toy miasakasaka ny toetra raha fa te hiverina kely satria tsy hainy tsy teny an'ilay tanora hoe marina fa nandeha ilay tolona ary ratsy teo ry zareo zany angadina ananina sy finahitana. Fa ny tena tiako lazaina amin'ilay izy dia ilay hoe misy kotrany io miasakasaka hoe mitady toerana sa mitady seza zany. Aleoa ho an'ny olona manana itakefa ny asa fa afaka manomboka koa zareo raha ohatra tena te hampandroso dia tena miditra manomboka any Fokotany, lasaka président Fokotany ny GNZ. Tsara be koa ohatra hoe développement local zany zany hoe mianana manandrana na mianatra mitapana Fokotany anankiray ianao dia avy eo no miakatra amin'ny sehatra ambonimbony kokoa ho an'izay efa navita fianarana zany reo. Fa satria amiko le fampandrosoana na fanovana na fiovana tsy natadiavina eto amin'ity firenena ity dia tsy maintsy tsy manomboka any amin'ny tsirairay any amin'ny toerana misy azy. Ka atsiko izany teny izany ao amin'ny GNZ mety tsara be no mahafantatra hoe misy GNZ zany lasa président Fokotany élu amin'ny toerana anankiray misy azy. Any ianarany hoe asa fampandrosoana eo amin'ny toerana anankiray mbola sehatra kelikely kokoa. Dia izay ny sosokevitra fa dia misaotra betsaka amin'ny radio misaotra amin'ny teny rehetra. Ndawary izay moa le fandraisantsika koa tamin'ny hoe fito amby enimpolo taona lasika dia niditra atao anatin'ny hoe repoblika mbola tsisy nandany repoblikan'i Madagasikara atao anatin'ireo repoblika efatra ny fandimy miaraka tamin'ireo tetezamita tao anelanelany tao ao anatin'izany zany foto-kevin-dehibe ao anatin'ilay lalan-tsaina izy dia hoe miara-manana an'ity firenena ity tsisy tokony ho zanan-kialà fa tsisy tokony ho voailikiliky. Zay aloha lafiny iray rehefa miresaka fitantanam-panjakana administration zany raha ao anatina ministère administration ndresaka administration publique indrindrandrindra mila fahaiza manao zany fa tsy hoe revirevina nofinofina mba te zao na teo zao tsy midika akory zany fa zay le hoe mba mety manana hevitra izy dia mety manolotra ny hevitra fa ny amatika an'izany ahoana ny fandehan'izany ny lalàna misy sy ny iraka midika faniliana zany fa anatin'le fitantanana tsy tora koa aloha. Ao miarabe eny ary manao ane tiako tenena za moa tsy mahendry tory fa miresaka fotsiny miahy zany zavatra tena tokony mamaky anazy ro campus université faritany ianareo miamito amindreo université mpanjakana ianareo ireo maika dia maika aloha ro amin'le fitaraina an'le ankizy eny ampianarana ihany amin'le trano fipetrahandreo. Zay zany tokony ho ataon'le mpanjakana sekoly zao dia zavatra voalohany indrindra le lalana rehetrarehetra mampikoaikoain'ireo mpitapitra manera Madagasikara reo tokony jerena ngetangena azy daholo reo dia reto tany fantotoran'ireto fanjakana teo aloha reto le eto amin'ireto ambody
tranombarotrana reto tokony ho averina amin'ny tompony reo dia izay mbo hanaovan'ny tompony anazy na hanaovan'ny trano na ho hanaovan'ny inona izy satria reo manko sanatria tsy ho tafaverina ho verina hoe ho atao tanombarotra fa tokony andraisan'ilay fanjakana fipetra izay mijoro amin'izao aloha reo hoe ahoana ny hanaovana an'ireo tanin'olona reo izay zavatra tiako tenenina amin'izay reo miaramila reo zandarma amin'ny vaovongo rehetrarehetra etananareo raha mbola hiara-iasa amin'ilay fanjakana reo alefa miparitaka mandeha any ambanivohitra amin'izay reo manao fandimpanemana an'ireo le tatsara rehetrarehetra reo hodin'ireo olona reo mody any an'ny andeha ambolensa satria mifavaratra zao vao avy satria le ankizy le olona tokony andeha hody amboly tsy afaka mamboly amin'ilay tsy fandimpanemana milamina tokony ho azay zany tokony fipetra atao dia zay tokony hoe anokanana plasy manokana le olona anaovana ny fanikevitra manomboka zao tsy tokony hina zany le fampinoana akany le fanjakana zay vaovao lesina eo amin'ilay mitondra rafa avy eo satria izay foana nitsangan'le olana dia ny zavatra tokony tenenina reto le volamena le tato ministeran'ny minina tato tokony ho jerena hoe natao aiza marina tokony zao zany dia fa mandeha famakafakana amin'ilay hoe volamena vadika bolongam-by natao le prime ministre teo aloha tokony ho jerena daholo zany lesiko rehetrarehetra atao anatin'ireo ministera rehetrarehetra jiabijiaby le teo aloha reo zay fa ie mety anana niraka mazava ho tanterahany lay fitondrana teteza mita zany resaka fotodrafitra sasiny ihany zany no za mino fa ny tena maika zany zao tsy hoe ny tena maika ny tena reo zava-dehibe resahana fototra le tao hoe fanofana dia le ao anatin'le fiverena amin'le ordre constitutionnel zany rehefa misy le fifidianana zay filoha-pirenena ho avy eo sy izay fanjakana mijoro ao anatin'izany ny tena hanatanteraka an'izany fa hanolotra an'izany makany zany no raha fahitako azy ity ary zay le hoe tokony hafanganina miakina amin'le fiasantsika rehetra io zany na ny fiarahasamon'ny-pirenena indrindra fa ny mpanao politika ny amin'ny hoe inona marina no heverina fa lasitra fototra hanorenana le fanjakana sy le ataontsika hoe le firenena manomboka izao fa raha lany andro etsika zany anao torapo anatin'le izy dia tsy hipetrapotsiny ihany koa fa azadino fa tsy moramora hoa zany very finanana zany ho an'ireo ataontsika hoe fa zatra ny liba zatra ny nanao mpimamba tsy mbola vita moramora ihany koa zany ka zay le hoe tsy mahazo mandany andro tsika ao anatin'le izy fa zao dia fa mihevitra raha mihevitra raha ry atomboka hatrany amin'ny fokotany ihany zany isatsehatra mihitsy hoe ao amin'ny secteurny tourisme inona no politika mazava ahafahana mampiromba satria ananantsika daholy ny ataontsika hoe ao amin'ny sehatry ny arena kibony tany ahoana no hitatanana ny eo zany hoe ahoana ny amin'ny grande mine ahoana ny amin'ny petite mine ahoana ny amin'ny faritra manoloana an'ireo arena zay ao aminy sy ny sisa ny amin'ny fanana tany zao zany dia efa tokony isatsehatra dia efa manomboka mikando mitondra ny hevitra zay le ho aravina ametrahana an'le hoe anorenana le Madagasikara ndao za tsy izy ary miaraba tompoko miaraba allo manao any miaraba ie motete mo za sonda ta kanya ne fampiaraba ihany tona izany izy raha ny any any 2009 dia fa fantatra hoe avy amin'ny frantsay indray mantoana raha dia ny fiverenana tamin'ny 2018 dia nanavara fa any Francis mandao ny propagande filatsako fidiana atỳ Madagasikara zao zany ny baribarittakina fienina itsony fa frantsay ngirongiriny andray matoana roatsila manao zay mbola mparatra ny malagasy amin'ny tantana ny firenena malagasy ny dikan'izany dia zao arava moa zao zao raha antom-panjakana tratratapana teto fa tokony atokany amin'izao raha toka mbola iverina zany ahitese zany didina koa hoe olona tsy manana firenena frantsay no tokony mipetraka eo amin'izany toerana zany raha mbola mapetraka ho a dia didina tsy manana firenena vahiny fa izao ny hoe olona manana kasety anako zao mitondra Madagasikara zao ny zandarina mahay makalesina foana fa rehefa tonga amin'ny zavatra ohatran'io a tsy mivalony zany farapotony dia mametraka rehefa tsy rehefa zakatsy fa ohatran'ny olona dala kely mahazo fahefaneta tsy manana zany hoe mety tsy mety zany dia zao raha totoana amina zavatra ohatran'izao ifapitserana amin'ny andany sy ny ankilany tsy zany
ary zao mbola mivoaka vavabeandray any amin'le mpanona fitondrana teo hoe tipetrapotsiny amin'izao de hita indray moa zany fa de mbola tsy mivoaka aloha zany zao fa masosikevitra me zao tokony atao zao tokony fa marina loatra le hoe izay mbola afaka manohy ianao rehefa avy eo eto zany ry tahina kely ohatra mahatsiara an'le hoe tanao le ambiansin'le hoe alao aloha ny ampitondraka zay pasteur zaka de mahatsiaritsiary ny sasany hitanao le ndray andro tery amin'ny collégium matery de ohatran'izany le fandehany io zay de ohatran'izay koa le syndicaliste rehefa le miresaka izy azany rano ritra afa ny amalina ho azy aloha zany zao zay ohatran'izany le fandehany zao andao za tsisy raha be manahoany voalohany aloha de raha soatsika malagasy rehetra fa afaka tamin'ny loza ratsy sy ny meromaiziny tsika fa ny afotsiny zany mba tivatovavana ho amin'ny fototra vaovao tena marina fanjimpalemana aloha zany tokony tena ho amafona dinity satria mbola maro nolona tsy maty vola vakipo am'izao de mety anakorotana an'le firenena ohatra fotsiny reny tany mazangamaly arivo reny efa saratra sasy reny ho an'ny fanakorotana de teny voalohany momba ny mpanosa rehefa mpanosa eto zany de bitaka mihitsy ny manampahaizana nefany natao kilavoatra am'izay ny antony dia tongatsika aloha voalohany tsy mianatra teny amin'ny université de tsy malala ny antony sy ny marary aloha mpianatra zao ny faharoa manarak'izay ihany koa de fanaovana kilavao ny olona tena mianatra fa ny olona namanamana sy mpanao politika no apetraka amin'le toerana de normalina be sy mandeha mihitsy le raharam-pirenena ka eto ako de manainga mabesatra an'ireo tasika ado mikasisaty reo hoe mailonareo satria mety misy amin'ireo namanareo reo ihany koa mety hamadika anareo ka zany aleo vahoaka ao arinanareo foana de momba le tolonen'ny président many rehefa atsika aloha izy fa tena mety de tsara be le tenin'ny andriamauty colonel iny aleo miverina amin'ny asa mandara fa na izany aza mila maily foana tsika de zay ka manontoko fa misaotra betany eny ary eo amin'le mailo koa misy an'izao mantsy talohan'le tamin'ny sabotsy hitanao en face ny adversaire entre guillemets le adversaire de afaka miaro teny ianao afaka mametraka paikady ianao afaka manao contre-attaque ianao sy ny sisa zany raha ohatra zay fa manomboka eto zany de miaraka aminao izy de tsy fantatrao mihitsy à quel moment sy amin'ny fomba ahoana mety agiry zany de zay zany le mahatonga le mailo nefa le fahamailona zany tsy tokony hoe ho tahotra fa zany le izy hoe ny zavatra vitantsika hatreto de hoe mahavita zavatra malagasy ary zay le hoe rehefa miaraka de afaka mahavita zavatra zay zany le izy hoe ary tokony porofony zany ary zay zany satria za zao tena mbola miandry hatreto raha tsy haiko rehefa misy any aloha hoe iza ny firenena voalohany anao fanambarana momba le situation eto Madagasikara hoe ok ampiantony zay anao an'izao zay sy ny sisa na vondrom-paritra io na tsy haiko na relation bilatérale io miandry zany tsy haiko raha efa misy any fa hatramin'ny fahazako mety hoe isy ve ny fionana eo amin'ny mpitondra fanjakana ankehitriny sy nireo hoe diplomaty indrindra matsy miakina amin'izany daholo io ho hitantsika io fa zany akory de tsy manakana hoe miasotsika atsika tokony anaprofo tonodingana vita hatreto zany hoe malagasy rehefa mirahina satria firaisakiny zany le hoe 130 majoritaire ny irmara ao amin'ny assemblée nationale nefa tapa-kevitra zay zany le izy loatra zany teo anivon'ny ACC nefa afaka nanao an'le fanapaha-kevitra ndana anao mivoaka any amin'ny varavarakely rehefa tsy nety nivoaka tamin'ny varavarambe nandrasana anao démission loatra zany zany ny filohan'ny république sy ny sisa de hoe tokony akarina ambonimbony zay le velona zay hoe ny gazy rehefa hoe miray inona manao akanga maro tsy vakinambo manao mitabe tsy lany mamba manao hevitry ny maro matakadavitra afaka manangana firenena tena firenena maleo tena andao ray sy ny tiantso manaraka ty rabare manao ianao salama allo ndao meraba to ya faly meraba zala salama de tsy mrany any meraba ny colonel Michael aloha
le pouvoir. Fa ny amba hafatra kely tiako mba teneninao anazy. Tiako ianao olon'Andriamanitra ary olona mpiady. Fa lafiny anankiray koa ianao kolonela maramila. Mety ilay izy fa fiangaviana mo kolonela. Aza hoentina amin'ny sentiment le izy. Mino ampatroanao an'izay ianao. Fa le sentiment manko io mi-adversaire atsika marina ny tenen'ny Brito hoe tsy hita maso fa eo akaiky midina eo ihany. Mbola misy zavatra tsy mandy eto. Mbola misy zavatra tena famofao be mihitsy eto. Dia mino fa fantatrao zany. Momba ny resaka ao maramila amin'ny fanjandarma fantatrao zany. Aty ivelona ny tafika koa fantatrao zany ndio manofana fanofanana centre d'instruction ana paramilitaire ery andakana. Aloha tonga dia tsorona mihitsy fa tena tsy zany tsy tiana ratsan-kazo tony ty. Inona moa no tsy tokony réquisitionnenan'io MSA ery andakana ery io. Fa ro manarakaraka an'izany tsika ve tena sura fa i général Bomba tena lasa. Io manko le olana io maninona aloha raha isolena ny toerana misy azy. Afantaran'izay fa mbola sura fa anao ny ataony ireo olona ireo amin'izao. Ary zasy te genga ane ka tsy misy aho an'Andriamanitra mitantana ny zavatra rehetra ka isy raha tsy mandava-bisy eto. Dia aloha misorohana dia meloa zay zavatra zay. Nino fa manana stratégie maramila ianao manana stratégie ieritseretana an'izay. Mba aloha dia misy avisanandratrony tsy vimy zavatra ohatran'izay. Dia aloha mba misoroka an'izay meloa. Dia mbola ao pouvoir mbola manana plein pouvoir mihitsy ianao zao afaka manao an'izay maramila. Eny ary. Eny mety mba hiahin'ny olona fa amin'izao fivoaran'ny teknôlôjia zao ngambany raha misy ny tena tompon'ny renseignement dia mitafika. Aloha zany zaza tena sura 100% zany raha misy manana ny renseignement dia mitafika. Ary mahafantatra meloa izy ny zavatra mety mitranga. Mety tsy makany disposition izy par rapport an'izany. Mino fara tena hoe malagasy raha tena hoe manana an'izany fitiavan-tanindrazana zany tsy hoe isofaly amin'ny fahapotehan'ity fireneny ity. Zay le hoe mifammetana ny zavatra misy satria raha le hoe liesse populaire zany tao anatin'le annonce teny amin'ny 13 mai teny Ambotsoratra ary tokony fahalomanana dia tena hoe fanao andromaso ao anatin'le izy. Non seulement zany amin'ny lafiny sécurité fa amin'ny lafiny hoe samby vonona hitondra ny anjara biriky hanorenana an'ity Madagasikara ity. Zay aloha raha ny fahatsapako izy any diso nefa ny any fahadisoana dia mety hiteraka hoe hopotehana ve le fireneny. Tsy lozany zay tsy mbola misy le kasika zany tena mbola le hoe reo le tsy maty voalavo kibo. hoe fa maninona zay no zao maninona anao ny stabilisation amin'ny endriny maro samihafa tena hoe satria hoe raha nisy ny 2023 nisany hoe hetsika fotsy nandray fanapa-kevitra ny mpandray fanapa-kevitra hoe tsy azo anaovana hetsika politika sy hetsika samihafa ao anivon'ny parvis amin'ny 13 mai nisy iny tamin'ny sabotsy anao na fivadian'izay satria tsy madika hatrany amin'ny zavatra hafa nanapa-kevitra tamin'izany fotoana zany hoe tena ohatra no fahadisoana ho antsika indray tsy ahafahana manokatra ny 13 mai manoloana ny zavatra misy satria mety ilaina amin'ny fotoana mampety azy sur le plan politique dia inona indray zany zao no mety ho fanapahana manodidina an'io eo aloha zany lafindray faharoa zany le hoe fa mety remarque ny technicien mijanona